Ny telonjato tapitrisan'olona maneran-tany no tratry ny fahaketrahana ara-tsaina eo amin'ny sehatry ny asa misy azy raha ny antotanisana voky ny OMS. Ny talata 10 ny volana Oktobra no andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina. Ny lohahevitra noraisina tamin'ny taona 724 ity dia ny hoe fahasalaman'ny saina eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy misy ny hetsika fanamariana izany eto Madagasikara. Maro be ireo trangana fikorontanan-tsaina mety hita eny amin'ny sehatry ny asa. Eo ihany koa ny tebiteby na hoe anxiété. Dia eo ihany koa ny fakisitinana na nervosité. Izay trangana fikorontanan-tsaina izay dia mety teraka fienan'ny hery enti mamokatra, ny fienan'ny fahavitriana andeha hiasa, ny fitomboan'ny tsy fahatongavana miasa na hoe absentéisme. Eo ihany koa anisan'ny trangana fikorontanan-tsaina ihany koa ny vokatry ny fidorohana zava-mahadomelona eny anivon'ny asa ihany, toy ny hoe toaka, sigara, kafe, rongony, héroïne sy ny sisa. Antony maro no mahatonga ny fahaketrahana ara-tsaina ho an'ny olona iray eo amin'ny sehatry ny asa. Dia ny tsy fahatotombanan'ny tontolon'ny asa na condition de travail défavorable zany amin'ny teny baiko. Hita amin'izany ohatra ny hoe tsy fampian'ny mpiasa, dia voatery olona anankiray misahana asa maromaro dia ataon'ny teny baiko hoe surcharge de travail. Eo ihany koa ny tsy fisinana hoe tsy fampian'ny ny serasera misy eo amin'ny mpitondra sy ny entina ny mpampiasa sy ny mpiasa, dia misy miteraka teny maharary mandratra fo dia mampiteraka korontana ihany koa izay. Eo ihany koa ny tsy fampian'ny fitaovana ohatran'ny hoe facteur motivateur zany amin'ny teny baiko, tsy hitako loatra ny toerana andikako azy, ohatran'ny hoe fitaovana hoenty miasa ohatra, ny toeram-piasana ny ao, ahoana ny condition zany amin'ny teny baiko. Dia koa ny karamany araka izay dia anisan'ny toe-javatra mety hiteraka an'izay faketrahan'ny saina izay ihany. Ny 420 isanjato amin'ireo olona mikorotan-tsaina miditra ao amin'ny neuropsychiatrie hôpital Mpiezagandrova dia vokatry ny fahaketrahana ara-tsaina avokoa. Ny 520 isanjato mikorotan-tsaina noho ny fandraisana zava-mahadomelona. Mbola ao amin'ny hôpital Mpiezagandrova ihany 570 isanjato amin'ireo olona tratry ny fikorontanan-tsaina miditra ao an-toerana dia vokatry ny fisotroana toaka. Nambaran'ny mpitsabo fa ny 420 isanjato amin'ireo olona tratry ny fikorontanana ara-tsaina no ny fisotroana toaka ireo dia mpiasa-panjakana. Ny eo amin'ny mpiasa izay miasa amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana indray ny 320 isanjato. Antotanisa tamin'ny taona 2024 ireo nomena ireo.